faharoa zany dia ny fisaorana ny ministèren'ny fiarovam-pirenena satria dia nahazo satisfecit na hoe fankatoavana manokana avy amin'ny birao miady mikolokolo na hoe bianco teo amin'ny fanatanterahana ny fanadinana idirana amin'ny akademia miaramila zay totosa soamatsara ankehitriny tsy misy raorao tsy misy aratra mangarahara tsy misy kolokolo ary saorana manokana amin'izany eo amin'ny direction des ressources humaines satria tokoa dia nasiana caméra ny akademia miaramila ray manontolo efa niteneniko teto fa tsy maintsy magistrat référent na mpitsara ao tsy maintsy ao ny service de recherche criminelle avy amin'ny gendarmerie raha sendra misy manao kolikoly misy anao caméra de surveillance ijerenany jury efa koa ijerena mpiadina ka dia noho izany indrindra itsika atao ministèren'ny fiarovam-pirenena zany no voalohany nampiatra an'izany fomba fanao sy fomba fiasa vaovao zany ary zany dia mbola kasitrahana ny mpiasa rehetra ao amin'ny direction des ressources humaines.